Ireto misy andianjatovo misa araiky amby roapolo lahy 15 taona hatramin'ny 40 taona izy reto voalaza fa nanakorotana ny fiainam-bahoaka ny alahady alina teo nambarany avy eo anivon'ny polisy pirenena fa nikasa anafika andiany naman'izy ireo ihany tao anatin'ny fokotany Mangarivotra izy 40 lahy reto vonandre inzavanitranga ny polisy pirenena nandraindraikitra vetrany ka nisambotra azy ireo. Ya tamin'ny alahady alina ifony alatsinainy maraina nisy tranganjavatra zao aseho taon-tsavaky nisy fikorotanana teo amin'ny andianjatovo zany tao amin'io teran'io Antsavaky sy Ambalan'omby zany ka rehefa tonga tany zany zahay dia nisy ny fanapitenjavatra nataony andianjatovo sasany avy aty Antsavaky nakany amin'ny Ambalan'omby. Motif andreo tam'izany de hoe nisy namandreo ono ary fampilasana Antsavaky vonondrana ny Ambalan'omby ka zay natonga andreo nanao am'izay fihetsika nanao am'izay fandravana zavatr'olona zay. Ny andro amin'ny 1:10 alina am'ray maraina azafady nefa de tsy hita le olona lazay rehefa hoe namonao an'izay zavatra zay. Tonga moa zany zay am'izay de ino zareo fa hita fanasiana nandinody de mbola tsy mody any zareo Antsavaky fa vomaika moa zany nikononkonona anao zavatra ka zay fihetsika ohatran'izay zany de tsy mety eo amin'ny lalàna fa zareo moa zany de manana fitaovam-piadiana tsara ireo olona nanao an'izay fihetsika andianjatovo nanao an'izay fandravana fanakorontanana tao Ambalan'omby zay de nentinay zany zareo tao ny sasany mitondra vato tao ny sasany mitondra antsy tao mitondra vy lava tao mitondra ndreny de boiron ohatrany any Antananarivo reny azo le izy de tsy nafantsika tao ny tondra karazan-javatra maranitra ihany koa de noho zay fihetsika hafahafa nataon'jareo zay zany tsy fanimbanjavatra nataon'jareo andianjatovo avy eo Antsavaky moa ny ankamaroany dia nentina manakaty zareo anaovana fanadiadiana nefa moa zareo tamin'le zavatra nataondreo fa nitady ny namandreo ny tena tam'izay hoe animba ny zavatra roa satria hoe nafenina tam'izany toerana zany tsy anjareo de ny aiko moa zareo fa reny fitaovana fiadiana hita am'zareo hitatsika reo zany tena ampelantanany tsiraray avy ka dia atolotra ny fitsarana moa zany zareo am'izany fihetsika fanakorontanana nataon'jareo tao Ambalan'omby zany. Antsy lavalela miisa roa nampiasaina tamin'izany. Ankoatr'izay ireo kakazo nasiana fantsika afahana mandarik'olona teo ihany koa reto vato marobe ireto efa vita ny famotorana amin'izao fotoana zao mbola mitohy kosa ny fikaroanareo ambiny sisa tsy maintsy atolotra ny fitsarana izy ireo raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny polisy pirenena. Ankilany nanambara nisy fokotany Mangarivotra fa tanora mpiambina ao anatin'ny fokotany izy ireo saingy voasaringotra amin'izao raha zao.